miarahaba amin'ny tokatrano ndray manaraka ny tsika ranomasina aloha ny amboana azy dia efa manomboka amin'ny tsikelikely aloha zany a ny onja ranomasina amin'ny amorontsiraka Madagasikara iny araka zany dia foana aloha zany fampitandremana mahakasika zay tany tsinana sy ny ilany atsimon'ny nosy ho any atsimon'ny Madagasikara kosa indray mbola mipetraka ao an-trano aloha zany ilay anticyclone ny azy moa zany a izay mamafy rivotra mangatsiaka aty amin'ny tany Madagasikara rivotra dia mbola somary hita taratra trano zany izay voninandro izay somary mbola matanjatanjaka zay zany amin'ny tapany avaratra tsinanan'ny nosy iny fa ny am'savatsy kelikely kosa rehefa makany amin'ny afarany herinandro io moa zany ho any Afrikany sy ny ilany atsimo atsinana ny antony a dia ny fanantonany ity tangodraona hitantsika ato atsimon'ny Madagasikara aty ihany koa zany ny malefitsy kelikely amin'izay tsokana avaratra azy zay ny maripana zany a mety hisy fiakarana kely na zay tena hita hoe misongadina be zay zay dia antenaina aloha zany ny akarany ho an'ny Afrikany sy ny ilany tsinanan'ny nosy iran'antory iny toy izao ny toetrandrontsika aloha ny rapiso vao maraina dia misy hatrany ny orana ho an'ny faritra Antalasy ny any amin'ny faritra Analanjoko ary ny any amin'ny faritra Atsinanana mandraona Mediterranée kely eo ny tanin'ny vadivady sy ny any Fitonany mandraona kosa ny andro any ilany atsinanan'ny avoatany mety hisy ihany koa ny mety andro any faritra Alaotra sy ny any ilany atsinanan'ny faritra Sofia ny androny kosa dia maina ny andro zany indrindra ny any ilany rehefa moa mibateraka ny masoandro raha ny apiso tolakandro mety mbola misy hatrany ny erikelikandro zany ny ilany atsinanan'ny Sofia sy Alaotra Mangoro any mandraona kosa mety mbola arahana orana malefaka hatrany ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjoko ary koa ny faritra Atsinanana mety entanan'izay koa ny ilany atsinanan'ny faritra Vakinankaratra ny ho an'ny Afrikany dia mandraona mitsitokotoko ny andro ny ambony mivarika ny masoandro ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay eo amin'ny 13 degré celsius eo any Afrikany ny ambony indrindra ny ilany atsinanan'ny nosy kosa 20 ka hatramin'ny araka amin'ny 30 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana zany tsy dia misy fivana firy telo amin'ny 30 degré ka hatramin'ny 20 degré celsius hatrany zany maripana vinavina ho an'ny andron'ny sabotsy dia misy hatrany ny orana malefaka indrindra ny maraina sy ny alina moa zany ho an'ny faritra Sava sy Analanjoko ary ny faritra Atsinanana mandraona ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia ny ilany atsinanan'ny faritra Analamanga Vakinankaratra Moromania Matsiatra Ambony kosa dia mandraona mitsitokotoko any amin'ny ilany arefana dia mivalika ny masoandro ny maripana vinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay hatrany dia eo amin'ny 20 degré celsius eo zany ho an'ny Afrikany indrindra zany hoe misy fiakarana ray degré zay zany raha mitahan'ny andron'ny rapiso ny any amin'ny ilany atsinanana kosa indray eo misy eo amin'ny 20 ka hatramin'ny raika amin'ny 30 degré celsius ny maripana ny any ilany andrefana moa zany tsy miova hatrany mety hisy filatsana kely moa zay amin'ny faritra Ivoeny zany eo amin'ny raika amin'ny 30 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay ho an'ny andron'ny alahady kosa indray maranantsika azy dia somary ny faritra Sava sy Analanjoko sisa no mety ahitana tangodraona zany amin'izay andron'ny alatsinainy izay mety misy ihany koa ny tangodraona vao maraina na ny alina zany any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia manakaikaiky amin'ny nosy be any zany ny ahitana an'izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro mbalika ny masoandro zany amin'ny ankapobeny raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny alahady izay mbola eo amin'ny 20 degré celsius eo hatrany zany ho an'ny Afrikany dia somary mibalika ihany masoandro zany hoe mbola mety hita taratra ihany ny atsinanana mahatonga ny andro tsy mety mbola tena mafana tanteraka izay ho an'ny ilany atsinanany nosy ihany koa tsy dia misy fivana firy amin'ny ankapobeny ny mafana indrindra dia manodidina ny 5 degré celsius hitany amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ihany izay ny meteo tsika tamin'ity androany ity raha vitsy iray fotoana manaraka